Efa miarabantsika indray tonga soa eto amin'ny ilay podcast. Miaraba ny Fanjo dia miaraba ihany koa ny Marina. Salama sambatra dia miaraba ny Fanjo faly mandray anao indray ihany io miaraba ny mpiaino rehetra. Faly miaraba ny mpiaino rehetra dia faly miaraba ny Marina sy Sambatra. Araka ny fantatsika izany dia toy an'ilay episode izay nataontsika tamin'ny farany teo no mbola ho resahantsika satria tsy vita tao anatin'ny iny fotoana iny ny famelabelarana izany ny teboka izay nieritreretintsika ho natao dia ny hoe ilaina ve ny maha-malagasy ary ahoana ny fomba hitrandrahana azy. Mamintina kely vetivety ny zavatra nifampiresahantsika tamin'ny herinandro ny fantaniana roa no azoko lazaina hoe voavalintsika inona ny atao hoe malagasy hoy isika hoe zavatra hitambarana, kolontsaina hitambarana mba hampitambatra ho firenena iray, izany hoe zavatra mampitambatra mihoatra n'ilay frontière géographique maritra ny tany ny île nosy malagasy fotsiny. Ilaina ve amin'izao vaninandro izao ny maha-malagasy dia namaly izany isika hoe tena ilaina ny mitazona sy manamafy ny maha-malagasy satria io dia mampisy ny identité nationale dia io izany fototra ahafahana mijoro manoloana ny fomba fanaon'ny tany hafa, manoloana ny teknôlôjia mba tsy ho very indrindrandrindra amin'izao vaninandro ny fanatontoloana izao. Dia an'io izany ho voaboasan-tsika kokoa ny fomba fitrandrahana izany. Fa alohan'izay ngamba aloha dia sao dia misy zavatra tianareo hampatsahivana na hamafisina nefa tsy voalazantsika tamin'ny fotoana teo aloha. Sao dia misy aminao Fanjo? Ny tiako lazaina fotsiny hoe avelabelaritsika kokoa ilay atao hoe kolontsaina angamba amin'ity satria tamin'ny heriny no tenenitsika fotsiny hoe kolontsaina. Dia amin'ity izany ny avelabelaritsika manome ohatra maromaro tsika ny kolontsaina. D'accord. Eny raha fa dia hoentina omenanao malalaka ary ny resaka e. Eny ary. Dia araka ny lazaiko hoe ny kolontsaina izany dia misy endriny anankiroa angamba tsoahako eto hoe ny iray izany kolontsainantsika amin'izao fotoana izay iainantsika amin'izao fotoana satria iainana moa ny kolontsaina. Dia nisy koa nefa kolontsaina izay nilovaintsika tamin'ireo taolo taloha. Dia voalohany izany resahako aloha ilay kolontsaina amin'izao fotoana. Ohatra kolontsaina amin'izao fotoana azoko omena ohatra hoe ny sainam-pirenena sy ny hira-pirenena. Izay fantatsika fa tsy nisy tamin'ny andron'ny Ntaolo fa tamin'ny nahazo ny fahaleovan-tena isika izany vao nipetraka ny sainam-pirenena sy hira-pirenena. Ireo izany vao mandeha izany ny hira-pirenena dia hita ny saina dia mahatsiaro tsika hoe gasy. Ireo izany maneho ny maha-malagasy antsika ny saina sy ny hira-pirenena. Ohatra anankiray hafa koa ohatra hoe fanatanjahantena ny niainan'ny Jeux des Îles tsika teo. Rehefa maresy ohatra ny Barea sy ny mpanao fanatanjahantena malagasy ihany koa ohatr'izany dia falifaly izany tsika gasy. Dia mientanentana dia hoe izay ilay hoe nanandratra ny maha-malagasy izany ry zareo ireny. Izay dia kolontsaina daholo izany hoe manandratra. Izay izany ilay ilaina hoe mba hasandratra ilay malagasy, mivohy ny maha-malagasy. Dia kolontsaina hafa koa ohatra literatiora, siansa izany kolontsaina daholo. Dia hitako hoe miresaka an'ilay hoe manandratra ny maha-malagasy tsika, ilaina koa ohatra ny mametraka kely mampianatra an'ireny tantaran'ny olo-manga ireny any am-pianarana satria manandratra an'ilay maha-malagasy ilay estime de soi izany.
fahalalana hoe ay nisy olomanga ohatr'izao koa kay gasy fa tsy matetika manko ny ohatran'ny hoe ny vazaha ihany ny resahana hoe misy olomanga. Dia nefa tsika malagasy nanana ohatra hoe Ralaimongo izao resahana kely any am-pianarana fa tsy dia resahana be loatra nefa ny Ralaimongo izany an, tena Ralaimongo niainga nandevozana izy tamin'ny mbola kely izy 7 taona teo izy nandevozana nisy nanafika izany ny fianakavian-dry zareo. Ry zareo niaina tany Betsileo tany, amin'ny faritry Betsileo. Dia nisy nanafika izy Sakalava dia nentin'ilay Sakalava tany amin'ny tany Sakalava tany. Dia nandritry ny tsy haiko 7 taona tany angamba izy izay nandevozana izy. Dia avy eo tonga ny Frantsay nanjanaka dia afaka tamin'ny fanandevozana izy. Dia tiako lazaina hoe niala tany ambany tany izy an. Avy eo izy tafiakatra nianatra sy ny karazany, tafiakatra lasa olomanga. Izany hoe olona afaka hitarafantsika hoe na niala tany avy any amin'ny farany ambany ary tsika izany an, mety tafiakatra any amin'ny toerana ambony dia ambony tokoa. Ohatrohatr'izay ka mila izany an ampianarina ny ampianarana ny maha-malagasy mba mila voizina ilay izy an, mila volena satria tsy ataontsika ambanin-javatra loatra izay kolontsaina izay ao Madagasikara. Nisy izao naharitra ela be ny lisea mitondra ny anarana hoe Galeny nefa ny Galeny izany no tena hoe nanimba ny gasy izany. Dia ohatr'izay misy anarana be tabeana lisea mitondra anarana vazaha. Izay izany ny taratra hoe amiavantsika be ilay kolontsaina. Ia, nampiko kely an'izay teny Fanjo izay dia nisy ohatra izay niainako mihitsy moa izy ity tamin'ny nianatra tany Alemana. Dia rehefa miteny hoe avy aiza ianao dia manontany zareo izany dia hoe avy any Madagasikara dia miara-miredona daholo izy rehetra hoe I like to move it hozy izy. Izany hoe ilay film izany, ilay filman'ny Disney no nametrahan'zareo ny identité antsika. Tsy mahafantatra akory zareo hoe aiza moa izany Madagasikara izany an, inona izany malagasy izany, tsy mahafantatra ny momba Madagasikara ny olona izany. Izany hoe ilay identité antsika izany dia napetraky ny vahiny mihitsy. Tsy nana-tsafidy akory tsika fa dia napetraka ho antsika izany hoe ny olona avy any Madagasikara izany dia ohatran'ny le roi Julien, King Julien daholo no eritreretin'ny olona azy. Nampiko an'izay koa ilay resaka hoe araka ny teny Fanjo teo hoe fikolokoloana satria amin'ny teny frantsay ny culture justement dia hoe mamboly. Izany hoe ny kolontsaina izany dia fambolena mihitsy ilay saina. Fambolena izany izay identité izay fambolena, izany hoe ny zavatra ambolena dia mila karakaraina. Ary arak'izany indrindra izany dia mitombo ny zavatra rehefa karakaraina. Maniry kokoa izany ilay kolontsaina. Miroborobo izany ilay kolontsaina ao. Ary iny moa efa niresantsika tamin'ny farany teo hoe ny fananantsika izay kolontsaina izay mihitsy no ahafahantsika indrindra izany mandroso eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainana izany sy ny tany sy ny izao tontolo izao mihitsy. Raha azoko fitinina izany dia afaka milaza izany eto hoe ny maha-malagasy dia rarahan'ny malagasy tsirairay no mampiroborobo azy, no miasa ho an'ny fampiroboroboana azy azafady na ho an'ny malagasy eo anivon'ny Madagasikara na ho an'ny malagasy eo anivon'ny tany mihitsy. Satria rehefa tsy mari-potitra, rehefa tsy hainao, rehefa tsy mafy afakany le identité anao na ao amin'ny taninao ary dia tsy afaka izany ianao maneho, tsy afaka ianao mampiseho an'izay any amin'olona ka dia lasa ny vahiny indray izany noho ny tsy fahafantarany no mametaka ohatran'ny hoe etikety angamba ny azo lazana an'ilay exemple nomeny sambatra teo hoe amin'izareo izany dia hoe misy girafa, misy pingouin Madagasikara satria ireny zavatra ireny no référence-any. Dia mety hoe anisan'ny enjeu an'ilay hoe maha-malagasy izany izay. Anisany mihitsy. Ahoana ny misy anampiany Fanjo ve momba an'izay sa hoe? Tena marina mihitsy izay ka. Lasa ilay vahiny mamaritra ny maha-malagasy antsika fa tsy tsika malagasy. Dia
tsisy mahamalagasitsika intsony izany ko biby sy ny karazany ao anatiny ao fa tsy ny olona koa re tsisy olona malagasy ny resahana ta anatin'iny film iny fa biby sy ny fosa sy ny karazany resahana tao. Izany hoe malagasy izany tsy nisy fa biby biby ao Madagasikara nisy tamin'iny ny resahana fa tsisy ny resaka ny olona gasy tamin'iny. Sady misy biby tsy misy any Madagasikara koa nefa lazaina hoe misy any Madagasikara. Ia, raha mikasika izay indrindra izany izao moa tsika araka ny teny Fanjo tamin'ny farany hoe afaka hazavainao bebe kokoa ve Fanjo ny mikasika an'ilay hoe misy ny ino moa ty anaran'izy ity ilay hoe izay fikolokoloana izay izany hoe tsy fixa izany ilay kolontsaina moa efa niresahantsika teo ohatrohatrany ahoana tsara ny fipetrak'izay. Ny kolotsaina araka kolotsaina azy kolokoloana azy moa efa nitenen'ny sambatra teo dia tsy mijanona eo izany. Misy manko ilay milaza amin'izao fotoana hoe mila averina ilay maha-malagasy dia alaina fotsiny ilay kolotsaina nisy taloha sy ilay fomba taloha dia ho averina hiainana amin'ny fomba amin'izao fotoana. Nefa izay zavatra izay izany tsy nikolokoloana fa alaina bitolo be fotsiny. Izay zavatra izay nefa ilay fihevitra diso izay amiko satria ny zavatra rehetra miova, ny rafim-piarahamonina miova dia mila miova koa izany ilay kolotsainao. Fa haka ohatra mivaingana ohatra hoe fihavanana izany io moa be dia be raha miteny hoe fihavanana maha-malagasy. Apetrako kely aloha vetivety izany hoe maha-malagasy marina ve ny fihavanana dia avy eo teneniko hoe inona ny harena entiny dia inona ny tokony hialana. Hoe vesatra entiny araka ilay resahantsika hoe harena sa vesatra. Izany hoe miova izany, ialana izany ilay vesatra, izany hoe miova izany ilay endrik'ilay fihavanana taloha sy ny fomba niainana azy taloha sy ny fomba tokony hiainana an'ilay fihavanana amin'izao fotoana. Ilay izy fihavanana ihany fa ilay fiainana azy izany mila ovaina. Dia apetrako aloha izany hoe fihavanana malagasy marina ve fihavanana maha-malagasy. Tonga dia ohatra avy hatrany ny alaiko hoe hita taratra izany ao anatin'ny teny malagasy mihitsy ny hoe fihavanana. Satria raha alaintsika ny teny frantsay hoe étranger ka adikatsika amin'ny teny malagasy dia vahiny no antokantsika azy. Nefa ny hefiteny hoe vahiny dia invité no tena heviny voalohany fa tsy étranger. Fa tsika izany tsy manana heviteny, tsy manana concept, tsy manana teny tsika miteny hoe étranger. Fa ny antsika izany ny olona étranger rehetra dia invité daholo amintsika. Izany hoe inona moa ny dikan'izany invité izany hoe tolorana haja izany hajaina. Ary izay zavatra izay teo amin'ny malagasy fa raha maka izao tsika hoe civilisation romana na grika taloha, ny an'ny zareo ny étranger ny antsoiny azy hoe barbare. Izany barbare izany raha tsika mahalala fa ny dikan'izany hoe tsy mendrika haja. Olona tsy mendrika haja izany, olona tsy valahara ohatr'izay. Raha maka koa tsika ohatra hoe ny jiosy taloha, jiosy moa be dia be karazany koa tao amin'ny jiosy, farisiana, eseniana sy ny karazany fa en général izany ny jiosy ny étranger aminy dia tsy mendrika, tsy tolorany haja satria jentilisa izany aminy. Isika ny toeran'ny jentilisa teo amin'ny jiosy na miaraka amin'ny latabatra amin'ny jentilisa ary tsy azon'ny jiosy atao. Satria tsy mendrika haja ny étranger izany ny jentilisa, na ny samaritany aza efa tsy azo atao koa miray latabatra aminy. Izany hoe amin'ny endry zareo izany ny étranger tsy tolorana. Ny antsika nefa Madagasikara izany tsy manana teny hametrahana ny étranger akory tsika fa invité, tolorana haja daholo izany ny antsika ny vahiny. Izay izany taratra anatin'izay ilay fihavanana nisy teo amin'ny tolo.
dia avy eo aho zany miresaka hoe inona ny avantage sy inconvénient fa tsy haiko raha misy réaction kely amin'izay nareo aloha. Mieritreritra izay indrindra zao dia ohatra mieritreritra hoe eo anatrehan'izay indrindra hoe ilay fihavanana zany isika malagasy zany nametraka aja ny vahiny dia avy eo zany ny vahiny ohatrany hoe lasa nanararoatra indrindra izay aja nomena azy izay dia lasa nanararoatra mihitsy nanararoatra tahaka izany ny fomba fandraisana ny vahiny talohan'ny fanjanahantany moa zany rehefa tonga teto Madagasikara ohatra ny anglisy na ny frantsay. Marina ny teny Fanjo ary hitako hoe mitombona marina tokoa ilay izy. Hoe misy arena ilay izy fa misy fetra hoe mihoatra n'io fetra io dia efa lasa vesatra indray ilay izy na lasa zavatra pénalisé. Izay mihitsy. Izay mihitsy ny saika ho teneniko fa alohan'ny hidirako any amin'ilay hoe inona izany ilay vesatra amin'ny inconvénient resahana izay dia hidirako kely vetivety angamba aloha hoe misy avantage koa nefa ilay izy. Dia hoe inona moa izany ny avantage? Teo amin'ny rafi-piarahamonina taloha izany, rafi-piarahamonina malagasy dia itsika hoe vondrona izany amin'ny teny malagasy hoe amin'ny teny frantsay hoe société communautaire izany ny société taloha. Dia amin'izao fotoana taty aoriana izy noho ny taloha izany talohan'ny vazaha dia taty aoriana izy noho nahazo ny fanjanahantany tsika dia lasa républicaine dia lasa société individualiste tsika taty aoriana. Dia teo amin'ilay société communautaire izay izany na vondrona nisy vondrona maromaro tao hoe tsy haiko ohatra hoe ny vondron'ilay tsy miambola ary nisy koa ny hoe andriana, nisy ny ova, nisy koa ny fianakaviana na eo amin'ny fianakaviana ary dia ny tsirairay izany tsy miady rery izany fa ny vondrona ny miady ho an'azy miaro an'azy. Ohatra hoe fianakaviana izany miara-mientana. Donc nisy foana izany ilay fitambarana tanatin'ilay société communautaire taloha. Tampotampoka teo nefa isika nivadika société individualiste tampoka. Dia anatin'ilay société individualiste tamin'ny république lasa misy fanjakana matanjaka be tsy refesy mandidy manoloana ny tsirairay izay marefo kely. Izany hoe ny olona tsirairay amin'izao fotoana tsy manana marefo kely ianao tsy afaka hiady ianao. Tsy afaka hiady amin'ny fanjakana matanjaka be ianao, tsy afaka hiady raha misy olona mampiasa herisetra aminao tsy afaka maninona loatra ianao, tsy manana zo loatra ianao. Satria na hitory any amin'ny tribunal ary ianao dia resin'ny matanjaka ihany. Meny vola sy ny karazany ihany. Izany hoe very izany ny asan'ilay fihavanana raha azoko tsara. Izay izany ilay nisaraka izany tsika lasa individu tsirairay. Zarazaraina izany tsika. Satria ilay république koa nanaraka ny vahiny tsika. Ny vahiny société individualiste dia lasa nanaraka an'iny nefa tsika ny rafitra misy atsika tsy mbola tsy mety amin'ilay izy. Satria ny rafitra hidirako kely ilay rafitra ny vahiny après fa atsika izany lasa ny zarazara zarain'ny lalàna tsika république sy ny karazany zarain'ny vola tsika. Satria ny vola samy mitady vola dia samy tsy te hanome an'iray dia lasa individualiste, lasa tia tena izany, zarain'ny fitiavan-tena tsika. Dia eo koa moa ny endriky ny asa. Ny asa izao taloha miaraka fianakaviana miaraka mamboly ny fianakaviana dia taty aoriana nisy ilay division du travail dia lasa tsy miaraka intsony ny fianakaviana fa ny zanaka lasa miasa any amin'ny rano na ireny miasa arỳ dia zarain'iny koa izany izany rehetrarehetra izany ny zarazaran'ilay fivondronana
sy ilay fihavanana moa izany fivondronana. Dia hoe ohatran'ny sekere azira kely sambatra. Mieritreritra an'izany aho hoe eo anatrehan'izany indrindra ary izany hoe raha resaka momba ny fihavanana, angamba mety ho lava be no resakantsika fa ho raisintsika ho ataontsika episode manaraka mihitsy ny momba ny fihavanana, fa miverina kely izany amin'ilay resaka hoe ilay tombontsoa an'ilay kolontsaina izany. Izany hoe raha ny fahazokony teny Fanjo teo izany ilay rafitra izay nisy teo amin'ny fiarahamonina malagasy fahiny rehefa tonga izany ny repoblika araka ny Fanjo teo dia niova ilay izy. Ahoana amin'izay ary izany ny fomba hitrandrahantsika izany hoe hamerenantsika izay fihavanana sy ilay maha malagasy izay mba hitondra soa antsika ilay izy amin'izao fotoana izao. Eo mihitsy ny hidirako hoe eo izany mila ampiasaintsika an'ilay fihavanana. Mila izany tsika satria any amin'ny firenena mandroso amina misy ilay repoblika fa ny endry zareo misy vondrona marobe izay miaro amin'ny tsirairay. Ohatra hoe protection de consommateur, syndicat, association droit de l'homme, association culturelle, misy vondrona maro. Fa ao amintsika izany izay vondrona maro miaro amin'ny tsirairay izay tena mbola na misy ary marifo be, tsy heno mihitsy, tsy mahavita miaro. Dia eo izany ny ilaina an'ilay fihavanana hoe mila mitambatra izany tsika, dia ilay fihavanana atoa satria ilay fihavanana mampitambatra ny tsirairay izany ny mora mampitambatra. Dia eo izany ny ilaintsika an'ilay fihavanana. Mila izany tsika manangana vondrona isan-karazany ohatr'izay mitovy amin'ny any amin'ny firenena mandroso. Tsy vondrona tsirairay ireo izany tsy ampy ao amintsika mba manoloana an'ilay manapatra hery isan-karazany sy ny manam-pahefana sy ny mpanam-bola sy manoloana an'ilay fanjakana izay matanjaka be rehetrarehetra. Mila izany ny tsirairay mivondrona. Izay izany ny momba ny avantagen'ilay fihavanana izany no tiako lazaina hoe manampy antsika hivondrona manoloana izay zava-misy izay. Teboka iray farany angambany alohan'ny hizorantsika amin'ny famaranana ny fandaharana, mba te hahazo ny hevitrareo mombana tranga anankiray, tsy hoe tranga moa izany fa sujet anankiray, anisan'ny zavatra tena mahazo lanja amin'ny fampisaratsarana ny malagasy koa ny resaka foko. Ahoana ny fijerinareo momba an'izay? Raha ohatra hoe ahoana ny fomba fijery azo atao izany mety hampivadika an'izay tendance izay hoe au lieu de mampisaratsaraka ny resaka foko dia zavatra natao hampitambatra. Maliko azy vetivety angamba dia izaho moa izany izay mihitsy nefa teneniko tamin'ny fandarana teo aloha hoe io tena harena mihitsy izany izay fahasamihafana izay amintsika. Ary efa niresahako teo moa hoe tsy mitovy koa ilay kolontsaina izany misy any amin'ny faritra tsirairay avy ao Madagasikara. Io koa moa izany mbola mety hoe ho resantsika manaraka izany ny momba izay fahasamihafana any Madagasikara izay. Fa amin'ny ambanivoango izany dia hitako hoe tsika izany tokony hametraka izay ambaratonga izay izany hoe eo ny maha-malagasy eo ny maha-betsileo izay zavatra izay izany tokony tsy ahoana moa izany ilazako izay ilay ambaratonga misy anao izay izany tokony hoe raha ny fijeriko manokana dia tokony ilay maha-malagasy aloha no jerena voalohany indrindra izany. Ilay foko sy ny maha-malagasy sary angamba ny akako azy ohatrany hoe olona iray trano, fianakaviana iray trano, misy lehilahy, misy vehivavy manorina tokantrano, misy ny zaza. Ireo lehilahy sy vehivavy sy ny zaza ireo samy manana ny maha-izy azy izy. Avy eo koa nefa misy miezaka mitambatra izy mba hanorina tokantrano anankiray. Dia ohatr'izay ilay foko isan-karazany samy manana ny maha-izy azy ny foko dia miezaka mitambatra mba hanorina tokantrano anankiray izay antsoina hoe Madagasikara sy Malagasy. Tsika izany zanaka mitovy pirahalahy izany tsika, tsy dia miaraka
manangana ny tokantrano anankiray izay atao hoe Madagasikara dia foko izany tazomina samy izy eny ihany, samy manana ny maha izy azy eny fa miaraka fotsiny mitambatra manangana tokantrano anankiray. Nampiko an'izay zany dia araka resaka teo dia hoe harena zany ny fahasamihafana ho an'ny malagasy. Te-reagir kely manoloana an'izay satria fanontaniana tena anisan'ny nanitikitika anahy koa izy io dia somary rejoindre an'ilay sarin'ny Fanjo teo zany amin'ny hoe misy sehatra i-existentsika tsirairay avy. Za zao ohatra hoe vehivavy teraka tao Antananarivo malagasy satria mipetraka sy niaina tao Madagasikara. Misy zavatra sehatra anankitelo zany ireo maha-olombelona maha-merina satria teraka tao afovoantany dia malagasy anefa. Raisiko ohatra hoe misy olona hafa anankiray lehilahy na vehivavy izy teraka izy tany Tuleara, zany hoe vezo zany izy nefa malagasy ihany koa izy. Tahak'izay hatrany hatrany zany dia amiko zany tsy mahafoana ny maha-malagasy mihitsy ny maha-Betsileo, na tsy mahafoana ny maha-Betsileo ny maha-malagasy, tahaka ny tsy mahafoana ny maha-vehivavy sy maha-lehilahy ahy zany. Izay zany ohatra hoe paralèle tiako atao amin'ilay izy. Dia za zany tena te hanentana hoe andao isika hianatra miaraka mihody sy misitraka le diversité, satria rehefa mieritreritra zao ianao hoe lavanilina zao avy any Antalasambava malagasy zany, miresaka safira ny lakaka malagasy zany, miresaka inona sculpture sy ohatra izany any Fianarantsoa izay malagasy zany, miresaka ny rofia izany zavatra izany zao malaza maneran-tany daholo malagasy zany, na Betsileo zany eo na sakalava na mozika mika malagasy zao malagasy zany. Dia fa maninona isika no misy zavatra mahafiera antsika mampitambatra dia maninona ary nefa tsika ny mahita lafiny lasa mampiady antsika indray le izy. Dia za zany tena te hanentana an'izay mihitsy ny hoe tokony samy mamoly an'izay eritreritra vaovao miaraka misitraka sy miaraka manaiky manaja ny spécificité an'ny tsirairay, satria ny any amin'ny mpanao safira zao dia manana fahaiza-manao manokana izy amin'ny fitrandrana safira izay tsy hananany merina, nefa falery ihany koa ny merina safira malagasy zao. Donc zany tokony amiko hoe mianatra manaja sy mifanampy mampiroborobo an'izay spécificité sy izay maha-malagasy tanterak'izay. Dia izay ngambany anahy no teniko farany dia manome any Fanjo sy sambatra ny teny ihany koa izay amaranantsika ny fandarana. Anampiko an'ilay resaka ngamba hoe amiko ny mahatonga an'ilay ohatra hoe adi-poky na ny ady mpirazanana, tsy hoe ny fisian'ilay fokony isan-karazany mahatonga ny adi-poky, fa mahatonga azy satria marefo ilay maha-malagasy, ilay hitambarana zany ny marefo dia lasa le mampisaraka ny mahery kokoa noho n'ilay mampitambatra. Fa mba hiedintsika amin'izay zany mila ampatanjahantsika le maha-malagasy le zavatra iarahana. Satria zany raha maka firenena mandroso tsika dia ny firenena mandroso ara-toe-karena dia tsikariritra fa mandroso ara-kolotsaina koa. Ny tena marina dia tsy afaka handroso ara-toe-karena ny firenena iray raha tsy mandroso ara-kolotsaina aloha. Raha mizarazara izy ara-kolotsaina dia tsy afaka mandroso koa izy ara-toe-karena. Ny kolotsaina no entin'ny firenena iray ampianarana ny olom-pirenena mba hiaraka handroso hiasa ho an'ny firenena. Ny kolotsaina zany no azon-damosina ahafahana miady amin'ireo mpitsetitra sy mpanao tsindrio fahalavo avy any ivelany na avy ao toerana. Izay no tiako tenenina. Mazava be daholo izany zavatra resantsika izany dia misaotra indrindra ny Fanjo tamin'ny fivanianana teto amin'ny ilay podcast, mankasitraka indrindra ary mino angamba fa mbola hitohy ny fiaraha-miasa satria hita zany fa dia
mahafinaritra tokoa ny resaka nataontsika dia mametraka ny veloma sahady indray zany atsika rehetra dia manao veloma ny fanjo dia manao veloma ny marina ihany koa. Ie, manampy kely an'izay fankasitrahana amin'ny fanjo zay zany misaotra tamin'ny fanakalozana fa raha ny amiko manokana dia nampiredaredany hafa atao anatiko zany zay mba hiasa ho amin'izay fampiroboroboana fanamafisana ny maha-malagasy izay ka dia misaotra anao mankasitraka dia manantena ny anao amin'ny manaraka indray koa. Dia misaotra indrindra ny Marina Sambatra nampivahiny dia mahafinaritra tokoa ny dinidinika amorom-patana dia ao amin'ny manaraka dia misaotra ny mpiaino rehetra veloma indrindra. Veloma tompoko veloma ny mpiaino rehetra ho amin'ny herin'ny anio toy izao indray.